fananana ayady kosa indray izy ity taranja Muay Thai izay azo lazaina fa efa mahazo vahana tsara ihany koa eto amintsika amin'izao fotoana izao. Akoatran'ny tany Fianarantsoa sy tany Toamasina ary dia eto amin'ny ligina Analamanga indray izao no ikarakara fananana amin'ny farany herinandro izao. Efa mahazo vahana tanteraka eto amintsika ny taranja Muay Thai ho an'ny ligina Analamanga ary dia nisy ny fandratona izy ireo lalao tany amin'ny ligina Tomatsiatra sy tany amin'ny ligina Antsinanana. Ankehitriny kosa dia ny ligina Analamanga indray no ikarakara fananana amin'ny 17 volana Jolay ho avy izao. Mitondra fanazavana mikasika indrindra izay Andriamatoa Rakotoaly izao Brown izay filohan'ny liginy Muay Thai eto Analamanga. Ny zavatra ho karakaranay zany dia izao ohatran'ny karazana fitia mifamalina anay zany satria tamin'ny fivoriana fédération natsangana dia nisy ny fanasana nomeny ajanomamy izay any Antsinanana zany hoe nandray anay nanao combat dia vita le anazy dia nandeha Fianarantsoa indray zay nasany tany Fianarantsoa dia anjaranay zany no mandray andry zareo reo amin'izao izany hoe Fianarantsoa sy Tamatavy ho raisina zany amin'ilay fandraisana anjara amin'ny resaka ayady moa zany. Dia ohatrotry ahoana no fiseho an'ilay fananana zany roviny izy io firy ny mety mpandray anjara andrasana? Ny fananana zany manomboka amin'ny 30 juillet dia amin'ny ray tolakandro manomboka dia ao anatin'izay zavatra izay ny ligina Analamanga zany faly manasa anareo rehetrarehetra ho tonga amin'io dia ny olona mandray anjara ny combat amin'io zany anankisy farany kely 20 farany betsaka. Raha resaka Muay Thai zay no resahana manahoana ny atao hoe ty tarantsy ty raha ho any Analamanga manokana amin'izao fotoana izao? Ty tarantsy ty zany vaovao vao mamaky ilay an'ity zavatra ty zany eto Antananarivo amin'ny fomba ofisialy dia zavatra ray zany hita eo ny misy an'le misy karazany be dia be zany io fanokafana io misy ramoay dia ao anatin'ny ramoay tsy maintsy manao an'le ramoay zany ny ankizy rehetra zay vao miditra amin'ny hoe combat dia ao anatin'ny combat moa zany teo ohatran'ny ayady rehetrarehetra ihany. Azo lazaina ve hoe fa tafiditra ao anatin'ny fitiavan'ny tanora malagasy le Muay Thai? Zany hoe ny tanora malagasy zany efa tian'le izy fa amin'le izy mbola tsy dia hita taratra firy dia mbola miay ihany sasany fa manomboka eto zany dia efa afaka tonga daholo nareo izay tia taranja Muay Thai. Dia ny zavatra tenenin'ny président fotsiny dia hoe manara-dalàna izay zavatra atao zany hoe raha hitatana kluba zany ny olona ray dia mandalo any amin'ny section izy dia rehefa tonga any amin'ny section izy dia mandalo any amin'ny ligue dia mandeha tsara ny zavatra atao rehetra.